Voantso anatrika fivoriana tsy ara-potoana ireo solombavam-bahoaka sy loholona manomboka amin'ny 17 volana martsa ho avy izao. Anisan'ny antony ny antson'ny governemanta io fivoriana io ny fifidianana ny mpikambana efatra ao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana tokony atolotry ny anteny miram-pirenena sy ny anteny miran-doholona. Araka ny fampitam-baovao nataon'ny fiadidinan'ny Repoblika Omaly dia tapitra Rapidy Zoma 12 martsa ny feptaona iasan'ireo mpikambana ao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Mandrapivoaka ny anaran'ireo mpikambana vaovao anefa dia manohy manao ny fampandehanan-draharaha ireo mpikambana mbola perinasa ankehitriny. Ankoatra ny fifidianana ireo mpikambana efatra ao amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana dia isy ny volavolan-dalàna 3 hodiniana mandritra ny fivoriana tsy ara-potoana izay aharitra 12 andro. 70 mpianatra voaisy eo anivon'ny anjerimanontolo no efa voasoratra ao amin'ny tahiry nomerika araka ny nambaran'ny paostra malagasy androany alakamisy. Ny Oniversiten' Antananarivo, Antsirabe, Toliara, Antsiranana, Toamasina, Soavinandriana ary Fianaratsoa no voakasika izany fandisana nomerika izany hatramin'izao. Nilaza na voisa-pianatra hatramin'ny 170 sy 500 sy rahetsy tao amin'ny Oniversite ny paostra malagasy anomboka amin'ny herinandro ny fandisana ny eo anivon'ny Oniversiten'ny Mahajanga. Rehefa vita ny fandisana dia azo ny karatra nomerika ireo mpianatra ka sady hanamarina ny mahampianatra azy iny karatra iny no handraisana ny vatsim-pianarany ary azo ny ampiasaina ihany koa amin'ny fakana vola eny anivon'ny banky. Efa misy ireo mpianatra izay nandray ny vatsim-pianarana amin'ny alalan'ny paostra monnaie ary anisan'izany ireo mpianatra any amin'ny Oniversiten'ny Toliara. Mbola tsy namoaka tamin'ny fomba ofisialy ny fanapahan-keviny momba ny fampiarana na tsy ny fanatsarana ny saran'ny herinaratra ny mpitondra fanjakana. Araka ny loharanom-baovao manaraka akaiky ity raharaha ity dia efa vonona ny antota taratasy rehetra amin'ny fampitam-baovao entina manoloana ny filakevitry ny ministra Omaly Alarbi mba ahafahan'ny mpikambana amin'ny governemanta sy ny filohan'ny repoblika miady hevitra sy mandray fanapahan-kevitra. Tsy nisy anefa ny fampitam-baovao momba izany fanapahan-kevitra izany tao anatin'ny tatitry ny filakevitry ny ministra ary tsy nisy ny filazana fa voaresaka nandritra izany fivoriana izany ny resaka saran'ny herinaratra. Efa navoaka ny filohan'ny filakevim-pitantanan'ny Jirama Solo Andriamanampisoa Pabemaso tamin'ny mpanao gazety ny andindiny momba io sosikevitra vaovao io tamin'ny fiandohan'ny herinandro teo ary anisan'ny voarakitra ao anatin'izany ny ametrahana sokajim-bidin'ny herinaratra 3 miatra amin'ny sarany ekonomika.